Nisy siantifika nanao fikarohana nametraka razako efatra tao anatin'ny efitrano iray niaraka tamin'ny totohatra izay misy akondro eo amboniny. Rehefa nisy razako iray niakatra saikahaka an'ilay akondro dia nandasahana rano mangasika avy hatrany ireo namany. Nanomboka teo dia isaky misy razako tady ihany ka haka an'ilay akondro dia daroan'ny namany avy hatrany. Rehefa avy eo dia noesorina ny iray tamin'ireo razako ary nosoloana razako vaovao nampiakanjona mavo. Ka satria izy razako dia nandeha avy hatrany izy haka an'ilay akondro ary dia nodaroany ireo razako telo izay efa teo taloha. Nanomboka teo dia tonga sainy ilay razako fa sy azo atao ny mianika eo. Avy eo koa dia nesorina koa ny razako fandroany ary nisoloana razako vaovao. Dia mbola voadarika indray rehefa saikahaka an'ilay akondro ary na ilay iray vao tonga nefa izy ary mbola sy nilasahan'ny rano mangatsiaka akory dia namany nidaroka. Nosoloana indray ny razako fanteliny ary dia voasakana avy hatrany. Nesorina indray ny razako fanefany ary rehefa misy razako tady ihanika eo dia sakanany faratampony nefa na dia iray tamin'izy ireo ara mbola sy voatondraka rano mangatsiaka akory. Dia rehefa nantaniany ray tamin'io voatonga io zareo dia namaly zareo hoe efa ohatran'izany foana ny teto hatramin'izay. Sanatria raha ampitovy ny olombelona amin'ny razako fa ohatran'izany daholo ny zavatra misy eto Madagasikara. Manomboka amin'ny anarany. Fantatrao fa Madagasikara dia sy avy amin'ny teny gasy fa Marco Polo izay italiana no nahiheny fa any asinanan'ny Afrika asinanana any dia misy firenena iray manan-karem-be tamin'ny taona 790 ary nomeny anarany io tanàna io tamin'izay hoe Madagasikara. Aika io tanàna io sy lay tandraza ipetrahasika amin'izao fa i Mogadiscio izay ao Somalia ao Afrika Atsinanana dia iny no ny antsony frantsay atsika dia lasa iny no anarana raikitra ho haintsika mandraky ty androany. Koa isika nanaraka fa sy mba nanontany hoe inona akory ny antony, inona ny dikan'ity Madagasikara ity. Ohatra manaraka amin'izay koa farafangana. Farafangana dia tanàna efa nanana anarana foana hatramin'izay. Ary rehefa tonga ny vahiny nahita izy fa ny lalana kay rehefa mandroso ianao amin'ny lalana dia miafarana amin'ny morosiraka na koa hoe plage dia sisy lalana intsony ka dia niteny izy hoe farafiangana ary dia novaina an'io ny anaran'ilay tanàna ary na dia fahazitsika ara ny faleovan-tena sy nisy ny rara isika an'izany fa nitazomitsika ilay anarana izay nomeny vahiny. Fa inona ny antony ny adivany? Rehefa lany ny referendum fa sy mila frantsay isony isika dia ny frantsay ihany no nifidy ny filoha ny tantanantsika. Le resy ohatran'izany ny fiainana gaingany e. Rehefa migadra ny sefony dahalo dia iny sefony iny ihany no manendry ny osolony mba hitoviny mba hitohizany fanao hatramin'izay. Filoha Rasimandrava, filoha am-pirenena ve andeha hiasa andro atoandro mena, andro atoandro, andrenanahary dia misy mamono dia sy fantatra hoe iza ny namono azy. Nefa ilay toerana aleny amin'io toerana feno trano, feno olona mipetraka. Ary izany filoham-pirenena izany fantasika rehetra fa manana mpiambana. Ahoana ny fomba sy ahafantarana mandraka ankehitriny ny olona nahafaty any Rasimandrava. Ny faritra iray dia ozy ny malagasy hoe any amin'ny any zany, any amin'izareo any fa sy mahakasika anay. Izay sisa ilay toe-tsaintsika malagasy. Rehefa sy ny fianakavianao, rehefa sy ny ankonanao dia sisy rarahinao an'izany. Aiza moa isika no mandroso izay mahita zavatra sy mety mba hoe tonga saina dia ozo daholo ny fiarahamonina hoe mangina, ianao moa no iza.
iny koa anie dia misehoseho ho azy sy mba mandinika akory hoe marina ange zany zavatra teneny zany, mitomina ange zany zavatra teneny zany, satria ohatran'izany foana ange ny teto hatramin'izay. Antony ray fa maninona any ivelany misy ankizy 5 taona, 7 taona, 10 taona, 12 taona fantatra fa manana koy ambony be. Zany koy zany areo mbola sisy dikan'izany akory amin'ny fiteny malagasy, satria asika raha vao misy ankizy tanora tady ahay de tonga de atao sandry petraha sara. Izany tsy miteny aminao fa mahay tovy amin'ireny ankizy any ivelany reny. Niara-ny te-saina sy voafaritry ny taona. Sy mba mandinika akory hoe fa de hoe efa ohatran'izany foana ny teto hatramin'izay fa ianao indray no izy eo. Raha mandinika ange ianareo hatramin'izao isika sy mbola firenena zany. Posin domaine efa complète heritage efa nahazo autorisation koa tamin'ny commune mipetaka io efa vita izy PDS teto dia anazy ty tany ty fa izy PDS efa nametraka le tany le fitondrana sy dia anazy izy nefa nazy sisy taratasy iray. Na resa tany ara manahirana antsika nefa sika eto amin'ny firenentsika. Ny malagasy sy tompony Madagasikara zany. Fa mba eto fotsiny fantasika hatramin'izay. Ianao anga mihevitra hoe tsy manan-karena sika satria mahantra hatramin'izay. Fa mitenena amiko ianao filoham-pirenena izay tonga teo ka lasa mahantra na lasa mitovy fari-piainana amintsika. Lasa zareo mandeha mipetraka any ivelany daholo. Fa ahoana moa zany ny fomba ahafahan'jareo mipetraka makany ivelany ary dia efa manana tany any daholo, tany na hoe trano any daholo zareo. Amin'ny fomba ahoana? Mba fantatra ohatrinona ny karaman'ny mpandray fako any Eropa? Aka ohatra fotsiny ao France, karamana mpandroka fako ao France eo amin'ny 2000 à 3000 euros. Izay sy dia fanalavitra amin'ny karamany mpitondra. Ahoana ny fomba apalasa multimillionnaire aminao zany amin'ny vola euro. Dia hoe ozy malagasy hoe ny karamany karamaniko fa nga izy sy ny karama teo